mamerina ny araba tokatsovavy amin'ity takariva itery misaotra tsika misafidy ny vaovao tsara ny télévision malagasy ary anaraka izany hatramin'ny fariny fanavarana hatramin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta avy hatrany aloha no entina amintsika amin'izao ariva izao fanambarana ama premier ministre iombonana ny tenako sy ho fanatanterana ny tondrozotra dia nanao antsoavy tamin'ny hery politika rehetra ao mba hanoloran'izy ireo anarana ho mpikambana amin'ny gouvernemanta firaisampirenena nialanenina manokanao ary nanao antsoavy tamin'ireo ankolafikery politika hafa izay tsy nanao rangopoy ny tondrozotra marobe ireo hery politika namaly ny antso ary nisy ny tsy namaly noho izany dia manolotra amin'ny fisaorana feno ho amin'ireo izay naneno fahafononany iara-miasa ny tenako ary afaka didikosa amin'ireo izay tsy tapa-kevitra ny raharaham-pirenena tsy maintsy mandroso masina ny tanindrazana manosony zay fanambarana izay ny général de brigade Albert Camivital fa misy an'ity ty fiantsona avy amin'ny CENI fiantsona ny solotena fiarahamonim-pirenena misahana fanabeazana olo-pirenena momba ny fifidianana sy mpanary-maso fifidianana ho fandinihana momba ny fifanekena mikasika ny fanabeazana olo-pirenena momba ny fifidianana sy mpanary-maso ny fifidianana eto Madagasikara charte de l'éducation civique et de l'observation des élections ho toy ny feonan'ny CENI sy ireo fiarahamonim-pirenena izay tsotsosaina ny alarobia 9 mars 2024 lasa teo dia antsoina ireo fikambanana association ONG rehetra misahana fanabeazana olo-pirenena momba ny fifidianana sy mpanary-maso fifidianana mijoro ara-dalàna eto Madagasikara ho tonga hivory amin'ny foiben'ny CENI aty alarobia ny alarobia 13 martsa 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina fodinihana amin'izany ny momba ny fifanekena mikasika ny fanabeazana olo-pirenena momba ny fifidianana sy fanary-maso ny fifidianana eto Madagasikara na charte de l'éducation civique et de l'observation des élections Antananarivo fa 20 mars 2024 manosony izay no nitony mpanatanteraka Rasolonjatovo Jean-Victor Nirina izay ny momba n'indro resaka politika antsika rehefa avy eo fa araky ny vaovao zany avy any Afrika Atsimo izay larana mivantana tao amin'ny datim-pirenena malagasy baolina titra nampitainy namana Daniel Randemaro izay tany toerana dia saraka ady sala iray ny ASADEMA sy ny Bidvest wits avy atsy Afrika Atsimo nandritra lalao famerenana izy ity lalao izay natao tao Afrika Atsimo satria ny lalao malmo dia avy be ny orana ka voatery naverina tamin'ity androany ity lalao mandroso izy ity ary amin'ny 3 avril ny lalao miverina i Cristiano no napiditra amin'ny baolina ho an'ny malagasy tany amin'ny 420 minitra raha tany 420 minitra no napiditra baolina ry zareo afrikana tatsimo zay ireo fanatanjahantena fa andelotsika resaka lafin'ny ala ny ala ho an'ny mponina ino loha hevitra ety mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala loha hevitra zay misafidia ny firenena mikambana io loha hevitra io no ny fahatsapana fa tsy afanisaraka amin'ny tena zanak'olombelona ny ala ary isany mankalaza izany nosika eto Madagasikara Solange Rakotanosy Safimaly Rodriguez. Ankoatra ny fandropahana fiara-drary ny ala eto amintsika dia isan'ny olana goavana ihany koa ny fandoroana ala sy tanety manginy fotsiny ny fampiasana angovo fandrehatra toy ny kitay sy ny charbon tafakatra 220 isan-jato ny salanisan'ireo faritra may raha oharina tamin'ny taona 2024 izany hoe mahatratra 7,7 sy 4 hektara ny faritra lamay tamin'ny taona 2024 raha 7,4 sy 3 hektara izany tamin'ny taona 2024 470 isan-jato indray no salanisan'ny malagasy mampiasa kitay sy arina ka ny 320 isan-jato dia any ambanivohitra avokoa. Ny hazo dia anisan'ny fitaovana ampiasatsika amin'ny fandrohana-trano izay ninatsika toraka izany koa ny fanaka ampiasatsika ao an-tokantrano. Ny ala ihany koa dia fialofany zava-manan'aina toy ny biby indrindra fa ireo izay efa atahorana ho lany tamingana sy ireo zava-maniry ka anisan'izany ny tambavy toy ny talapetaka sy ny sisa izay fantatsika loatra ny sarobidiny amin'ny resaka fanatoko gasy. Ny ala ihany koa dia mampisy hosakorana ilay tsika ampambolena sy adina amin'ny tany mahatonga ny mosary. Ny fambolekazo atao eny amorotevina dia miaro nokotany
Sokondik kampisy lavaka. Tsy isika ihany nefa no mahazo tombontsoa amin'ny ala fa na ny biby na ny fambolena dia arovany avokoa. Noho izany tombontsoa rehetra izany dia mila arovana ny ala. Izany indrindra na mila fanjakana amin'ny vodin'olona fotony na ny VOI ny fitantanana ny ala izay amin'ny fomba ahafahany manakaiky azy kokoa ary manakaiky ny fonenany mba ahafahan'izy ireo miaro sy mikady izany ala zany rehefa hitany ny tombontsoa ho azony amin'izany vokatra ny ala. Iraisam-pirenena ny fankalazana ny andron'ny ala androany satria raha androam-pahatelo ny velaran-tany eto ambonin'ny tany dia tokony ho rakotr'ala avokoa. Izany indrindra no nahatonga ny lohahevitra hoe ny ala ho an'ny mponina satria tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny ala. Fiarovana ny tontolo iainana ihany ny 4 martsa ho avy izao no andro iraisam-pirenena anokanana ora iray mba tsy ampiasana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Izany natao teo fiarovana ny tontolo iainana sy ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny olombelona ary koa ho fampandrosoana ny ara-toe-karena vaovao izay ho tantera sy Lazaro Kotoanosy vaovao nangonon'ny Mino Volontaina sy Jean-Baptiste Ratonavana. Fanloa zao i Madagasikara no mandray anjara amin'ity hetsika fampihenana ny angovo mandeha amin'ny herinaratra ity ho fampandrosoana ny ara-toe-karena sy ho fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Fampitanoana ny fitaovana rehetra mandeha amin'ny herinaratra mandritry ny adiny iray ho fanamariana izany amin'ny andron'ny faha-24 martsa ho avy izao. Tendrena andray anjara amin'izany ireo orinasa isan-karazany, ny trano fandraisam-bahiny, ny olon-tsotra isan-tokantrano. Nampafantatra ny WWF fa mandavataona ny tokony anaovana ity hetsika fampihenana ny angovo mandeha amin'ny herinaratra ity. Manetana ny orinasa sy ny olona rehetra mba mieritreritra amin'ny fomba fampiasaina amin'ny angovo zany eto an-tany. Fampiasaina angovo misarika seka dia mety hanimba ny tontolo iainana sy mahatonga ny hoe changement climatique dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay. Dia faharoa ny fahazona ny angovo avy amin'ny zavatra samihafa misy eto an-tany dia mila tsisisihana. Ka les heures power zany mba tsirairay ahafahantsirairay responsable kokoa amin'ny fomba fietina efa mahatangovo na mandeha tomobile na mampiasa charbon na mampiasa jiro isan'andro satria misy impact io amin'ny fiainantsika. Misy ny atongavany hoe vision énergie 2050 mba hoe d'ici 2050 zany ny angovo rehetrarehetra ampiasaintsika eran'izao tontolo zao dia mba hazo avy amin'ny énergie renouvelable, énergie avy amin'ny rivotra, avy amin'ny rano, avy amin'ny biomasse, avy amin'ny masoandro satria reny sy dia manimba ny tontolo iaina raha ohatra hoe comparena amin'ny resaka solika zany. Tamin'ny taona 7 tany Australia no nanomboana ny fampiarana ny adiny iray sy ampiasana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireo. Tamin'ny taona 13 no mankaty dia tanàn-dehibe 4 tao anatin'ireo firenena 20 no nandray anjara tamin'izany ary anisan'izany i Madagasikara. Dia ho any ivelany vetivety ny sika mialoha ny anizana vaovao an-tsara eto an-toerana ny toetrano ny zera-bomba ataon'ny coalition internationale any Libye nanomboka tamin'ity andro an'ity dia ireo toerana mpamatsy fitaovam-piadiana ny miaramila ny colonel Kadhafi no nitasian'ireo coalition ireo etsy an-danizany dia manomboka maneho tsy fakasitrahany ny zera-bomba any Libye ihany koa ry zareo rosianina sy zareo sinoa rivaravana-rivo. Manomboka mandaon'ny Benghazi toerana fitibeny ireo mpanohatra amin'izao fotoana miazo ny tanànany Ashdabia izy ireo hiady amin'ireo miaramila ny colonel Kadhafi. Ao Ashdabia mantsy amin'izao fotoana no mitoby ireo miaramila pomba ny Kadhafi. Nambaran'ity lehilahy iray ity fa eo an-tanany mpanohatra ny Ashdabia ary voahodidin'ireo sy avelan'ny vokan ny miaramila ny fitondrany. Etsy andaniny ho fanohanana ireo mpanohatra dia hirosa fanafihana ireo toerana mpamatsy fitaovam-piadiana ny miaramila ny colonel Kadhafi ireo firenena mivondrona ao amin'ny coalition internationale. Ity fanafihana ity no andiany faharoa amin'ny fidirana an-tsehatra ataon'ny coalition. Omaly tontolo andro sy nandritra ny alina dia nitoy hatrany ny vera-bomba
natonga fiaramanidina mpiadiny frantsay britanika ary espagnola notoanany amerikanina raha ny nambaraneo aniviny ty coalition internationale ity dia efa voafetanteraka ny faritra nabakabaky Libia. Nambaran'ny fitondrana libiana kosa fa tsy nitoerana ihany ny simba amin'ny zera-bomba ataondreo firenena avy any ivelany fa nahafaty sivily ihany koa zany. Raha ny tarimarika ny meny Tripoli dia 420 ny maty vokatr'izany. Manoloany fiborao-panjakana iray ity zao dia zaza amam-behivavy sy sivily no mitoby miaro azy maneho ny fanohanany ny kolonely Kadhafi. Roa andro fa teoriana nomboan'ny fianafian'ny firenena nikambana dia maneho ny fifankasitrahany ny zera-bomba ataon'ny coalition internationale i Chine sy Russie. Raha tsika akaiky moko izay vaovao any Libia izay fa ivelany Madagasikara isika tafiditra ato anatin'ny fandaharam-potoana Andramatoa Evelyn Petrus taleny sy ny Afrika ny fitsidihana talentiny rano ny ORTM Soary Ravoajanahary ny maraina teo no nanatanterahana an'izany teto Anosy Rostina Muriel Tsikendrena Vavelona ary Miora Rakotondravavy. Mitsidika ara-pomba fanajana ny tale general'ny ORTM Ramatoa Marie-Eveline Petrus Devi talehan'ny CNU ao Pretoria Afrika Atsimo satopona ndraiky ny CNU anivon'ny faritra Afrika. Betsaka ny resaka ny fanaovan'ny rokita teto fa indrindra ny eo amin'ny resaka serasera sy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara sy eto amin'ny televisiona malagasy. Nanambara Ramatoa Eveline Petrus fa efatry ny era no efa nisy ny fiara-miasan'ny ONU sy ny firenena malagasy. Hotohizana trano izy izany fiara-miasa efa misy izany. Hojerena manokana koa ity talehan'ny CNU aty Afrika ity ny fomba anampiana ny ORTM sy ny radio sy télévision malagasy. Je pense que la collaboration entre les services d'information des Nations Unies et la radio-télévision malgache a commencé déjà depuis de nombreuses années. Ce que nous espérons faire, c'est continuer cette collaboration. Il semblerait, d'après les discussions que je viens d'avoir avec le directeur de la télévision malgache et le directeur général de l'ORTM, qu'il y aurait des besoins en formation des journalistes, tant au niveau technique qu'au niveau thématique, qu'au niveau peut-être de tout ce qui concerne la couverture de tous les événements nationaux. Donc je vais travailler avec mon équipe du CINU et voir dans quelle mesure on peut soutenir la télévision malgache dans ce domaine. Par ailleurs, nous allons vraiment continuer à travailler comme nous l'avons fait auparavant avec la télévision malgache pour continuer les programmes d'éducation, les programmes d'information, les programmes d'échange que les Nations Unies font avec la télévision malgache. Également continuer à diffuser tout ce que le système des Nations Unies apporte comme appui et comme collaboration au peuple malgache, de façon à ce que les malgaches soient mieux informés de tout ce qui concerne ce que les Nations Unies entreprennent pour les soutenir dans leur développement. Firenena afrikana fito amby folo moa no tantanan'ny Ramatoa Eveline Petrus ka ny asa toto izao izy no andao any Madagasikara. Fa mikasika kosa ny fankalazana maneran-tany ny andron'ny Léonce Club dia nisy ny fanomezana valy fifaninanana izay nokarakaraina isan'ny hevitra ny felapelana nandritra izany moa ny hoe kilina ny fiambana sy ny fitiambana tsy miankina ho an'ny fampandrosoana Aurélia Rafringa Austina Ozeva. Isantaona dia mankalaza maneran-tany ny andron'ny Lions Club ao amin'ny firenena mikambana ny Association Internationale des Lions Club. Zany teto Madagasikara dia isan'ny lohahevitra no velabelarina nandritra izao fankalazana izao ny hoe firenena mikambana sy ny fikambanana tsy miankina ho an'ny fampandrosoana ary ny fiara-miasa ny Lions Club sy ny Organisation des Nations Unies izay efatra amin'ny ela tokoa ny nisiana. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanomezana valy ny fifaninanana henona manko 240 indrindra sy lanona ampankalazana ny andro amin'ny Lions Club ao amin'ny firenena mikambana ity. Manko dia fanalazana ny hoe Madagasikara Antananarivo Convention Congrès de Violence Manko de Violence tamin'ny taona 1994 no nandray farany ny Convention Congrès de District ohatrany atao amin'ny Constantine eto Madagasikara ary hoe nandray taona lasa zany zay ihany mba nandray an'izany fihaonana tena lehibe mihitsy satria firenena miteny frantsay 720 any Afrika sy avy eto amin'ny ranomasimbe indiana no
efa sorotena ivory araka amin'ny lion sy ny Léo malagasy mba hiaraka hikaroka hevitra nenay moa rehefa misy fihaonana ohatran'izany ny tanjona kendrena dia mikaroka hevitra anatsarana arintany ny fomba anampianan'ireo lekarabelona mila fanampiana. Amin'ny volana may ho avy izao ny mpikambana rehetra ao amin'ny Lions sy Léo eto Madagasikara dia anday ny fihaonana izay isan'ny lehibe indrindra mahakasika ny Lions Club International. Resaka politika vetivety aloha isika misy ny vondrony UAMAD amin'izao fotoana izao antoko politika maro no ao anatin'izany UAMAD izany ary maneho fahavononana amin'ny fivoahana amin'ny crise politika eto Madagasikara ary sy fifanomezan-tanana ho amin'izany rehetra izany. Jean Merbeson Marc Erkotomalala. Président national ity UAMAD hofantaritsika ity Randriamanjaka Franky raha secrétaire général Tusa Razafindrakoto Victor izay sady mpanao gazety no administrateur civil. Andriamatoa Tiwaiza Patrice avy ao amin'ny monument maha secrétaire général lefitra azy. Ratsika avy hatrany ny fanazavana. Ny fanazavana ny UAMAD dia Union pour l'avenir de Madagascar. Izy io dia vondrona politika ikambanany fanavony parti politika sy ny fikambanana dia na hoe association affiliée na koa personnalité na olona santé olona tsirairay dia manana maizy azy dia afaka miditra amin'io vondrona politika io. Mitandrina ny UAMAD dia anampy lehibe zany ny UAMAD dia ny refondation de la nation na zany azavaka teny malaza amin'ny teny gasy fanarenany amahafototra ny firenena. Ny faharoa dia ny famahana ny crise izay diavintsika amin'izao transaction zao. Ny position UAMAD amin'izao fotoana izao dia araka izay efa nataon'ny UAMAD teo ihany ny amin'ny famahana ny crise dia ny fampirarahana tamin'ny saveka efa nandray anjara tamin'izany UAMAD fa hoe iza vahaolana ahatonga amin'izao ialana ny fahatsarana ny vaoaka malagasy zao. Ho an'ny Arema kosa dia mazava ny rafitry ny antoko Arema mahantoko politika azy manana mampiavaka azy anatin'izany ihany koa nefa ny MDM torak'izany ihany koa ilay mouvance ratsiraka mitondra fanazavana momba an'izay indrindra ny comité directeur ny Arema Simon Siriaka eo amin'ny micro Bertrand Nevomanana sy Marc Rakotomalala. Maro ny hevitra mifamaofao eo anivon'ny antoko politika amin'izao fotoana izao. Ho an'ny antoko Arema ohatra dia iadikevitra ny amin'ny rafitra eo anivon'ny mouvance ratsiraka eo ihany koa ny mikasika ny MDM ary ilay direction collégiale. Direction collégiale moa zany fandeha matetika sakafo ato izy fa raha ny tena marina zany direction collégiale zany dia tsisy. Misy rafa ny antoko Arema dia misy ny comité directeur national ary misy ny secrétaire national ny Arema tamin'ny congrès tamin'ny 2009 teto Antananarivo roa arivo ny mpandray anjara tamin'izany dia nandany any andriamatoa Pero Antananarivo secrétaire national ny Arema. Samihafa ny asan'ny mouvance sy ny asan'ny comité directeur national ny Arema. Ny comité directeur national ny Arema dia mitantany atoko ato anatiny fa ny mouvance dia hanao ny asa fampirarahana amin'ireo communauté internationale mba hivoaha izany crise. Fa ny comité directeur n'Arema dia tarin'ny secrétaire national andriamatoa Pero Antananarivo dia hitantany atoko ato anatiny. Marina fa misy Arema no anaty mouvance fa misy Arema fo. Ny resaka MDM tsara ihany zany manafika Arema fa ny MDM dia fikambana plateforme io zany ny ordonnance 633 fa ny Arema moa zany fantatsika fa antoko politika dia azo atao mampiaraka an'io. Manamarika ny anjara toeran'ny antoko sy ny parapolitika eo amin'ny raharaham-pirenena izany rehetra izany ary handrefesana ihany koa ny demokrasia eo anivon'ireny antoko politika misy eto amintsika ireny. Zany amin'ny fanderesaka fizahantany kosytsika nanatanteraka apikasa andiniana manokana ny fanatsarana fizahantany aty amin'ny faritry ny ranomasim-bindianina ny mpandraravy amin'ny nosy maromaro aty amin'ny faritra masina. Isan'ny tsara-miasa eo amin'ny ivon-lenosy afana mpitsidika amin'ny tety nosy maromaro ao anatin'ny fotoana foy. Fanadidina ataon'ny maharitra ramarikoty sy apela randrianosy no tanteriny miora ary ny enda rakotondra voavy.
ity atikasy ity tena atao andiniana manokana ny fiara-miasa eo amin'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina mba hametrahana ny lando an'ireo nosy ireo misehatra ny fizahantany. Satria politika vaovao ilay hoe localisation vaovao géopolitique plazation ahoana ny afantaran'olona hoe ao ny nosy ny sud-ouest no fanandeha afaka manao tolotra afahana afahatsika misalerasera zany afahatsika mifaninana amina destination hafa ohatra hoe pacifique any États-Unis rehetra rehetra iny ny anaraka Afrika ihany koa hita ny vokatra ilaina amin'ity zany dia afatarasika hoe vonona hoe fanjakana iary asa amin'ny secteur privé ahoana ny afahatsika miara-miasa ihany koa amin'ireny communauté zany ary fototsitsy ahoana ny afahatsika mba manaitra moa zany sy mampafantatra amin'ireo autorité locale ny Afrika mihitsy hoe ahoana ny raha miara-miasa afahana manana tsotra manara-penitra afaka mamaly ny filany ireo fizahantany dia mandeha manontany mitantana dia hoe ahoana ny atonga ny olona makatỳ antsika moramora kokoa zany ny accès na ohatra ny manao Maurice dia afaka manao anareny Madagascar ary misy Madagascar makany sosole Maurice na Madagascar komoa. Ao aoriany atikasa dia mbola hisy fiaona no tanterahana ny nosy Belleville sy any amin'ny nosy Maurice. Ho an'ny Madagasikara manokana moa dia efa eo ampahamola volana ny plan de développement ho an'ny fizahantany sika ankehitriny. Faifolo point dia isan'ny tanàna be mpizahatany tokoa be mpitsangatsangana betsaka mpanao vakansa isoroana ny loza mety hitranga ny folo point amin'ny resaka afo dia fantatra izao fa nahazo fanomezana avy amin'ny sarakany la réunion amin'izay arovana amin'ny afo izay ny commune ny folo point tany toerana sosiny mitiava afaka miatrika ny loza mety hitranga fa indrindra ny etrano ny commune mahavelona folo point manomboka izao taoriny fahazahoana ity fiara-pamono afo ity vokatry ny fampiravavina misy eo amin'ny commune Rotonto dia ny commune Mavelona sy ny conseil général de la réunion. Velomboly zay zany amin'izao fotoana satria tamin'ny 2009 moa nanana olana zay tamin'ny ahitany makiravina teto dia nangataka an'io ka namaly ny antsinary zareo dia io izy tonga io sady inonay fa iena ny loza wisy ary vovonjy raha toko misy ny loza. No tsy ahivona fa mekila ny afo indromy antaona ny tao an-tamin'ny tanàna ny folo point trano maro no rava tamin'izany. Ankoatr'izay miezaka manatsara ny endriky ny tanàna ihany koa ny tompona andraikitry ny commune amin'ny fanarahan-penitra ny fotodrafitrasa no ity tanàna mandray mpizahatany betsaka ity. Vita ny tsena manara-penitra mitentina mahery ny 5,900 tapitrisa avy amin'ny famatsiam-bolan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany. Vita ihany koa ny foibera kolotsaina izay mitentina 900 tapitrisa ariary avy tamin'ny famatsiam-bolan'ny ministeran'ny titipoly. Mba hahafana mandray ireo hetsika ara-kolotsaina samihafa mampiavaka ity faritra ity amin'ny ankapobeny toerana ibeazana sy ivelarana amin'ny sehatra ara-kolotsaina rehetra ity trano ity. Fa ny faritra Nalamanga ihany koa dia manana paikady manokana amin'izao fotoana izao anatsarana izay sehatra ny fizahantany izay ho aratsika vita. Papay izay ato anatin'ny commune ampanitokana indray no notsidian'ireo mpizahantany no tarihan'ny ofisy faritra ny fizahantany eto Analamanga ny sabotsy lasa teo nahatrado ny telo sy sasany ny ditongotra tamin'izany. Ireo vady ireo zany mariky ny fifanekeny zareo anankiroa fanekeny taizany princesse Ramaty satria nozaraina roa ny tendrombohitra dia papay sy lovohatra rehefa teo zareo anankiroa dia nifanontany hoe izany ianao papay sa lovohatra dia namaly le anankiray hoe papay sy lovohatra dia izay no nahatonga an'le fomba fitenenana hoe aiza dia ho anao daholy papay sy lovohatra. Araka ny filazan'ireo mponina dia efa maro ihany mpitsidika tongeto ary nampinaka zava-dehibe ho azy ireo izany. Maro mpitsidika ohatra zao zany fa tsy narory fa dia manatatra ny zavatra rehetra izay nataony taloha dia avy eo koa moa zay zany mba hoan'ny tombotsy hoan'le taranaka fara-madindy mivelatra ho an'ilay ankizy madinika izy hoe misy tena ilana azy zany zay zavatra hoe fandrina zany mba hitoizarle fiaraha-miasa mihitsy ny sehatra eto Madagasikara amin'le arim-pirenena. Mizara roa kosa ny diny tapany arivo tao no nisafidy hanao ny fitsidihana ny lohavohitra tao kosa ireo nisafidy nitsidika ny tambaka afapony rehetra
marina fa ny fitidiana manaraka dia ho tanteranany amin'ny faritra manodidina an'Ambohimanga indy ny fahasivy volana aprily ho avy izao. Vaovao hafa tanteraka kosa mikasika ny fianianana nataon'ireo ampiasa ao anivon'ny varotra izany mikasika ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo sy ny folomenada izy ireo zao sy mitiava Francis Lazanazafy. 7 menada ireto inspecteur d'hygiène et de salubrité des aliments niarana nanao fianianana manoloana ny fitsarana tena 12 amin'izy ireo ireto hiasa eo anivon'ny ministèran'ny fahasalamana enina eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Efa eo am-perinasa izy reto no nanamafy ny fahaiza-manaony ny amin'ny fampafantarana ny sakafo ara-pahasalamana. Naharitra 10 andro ny fiofanana tany Toamasina no nanaovana izany any faritra Analamanga sy Atsinano na Araloatra Mangoro no niarana am-piofanana tao amin'ny bateau ivy. Fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo ara-pahasalamana no asa miandry azy reto. Efa dokotera efa niofany efa perinasa sy biologiste na laborantin izy ireo dia manana diplôma avoaka amin'ny V4 ka fanatevenana ny fahalalany no nampianarina azy teo anisan'ny 10 andro fa vazara fa hainy dôlitely azy fa mba hahatonga azy inspecteur nampianarina azy 10 andro zay amin'ny pitipitimbeza azy ilana amin'ny kalitaon'ny sakafo reto. Noho ny zava-mitsanga matetiseho amin'ny sakafo makarary manjary poiziny dia ilaina ny fisian'ny inspecteur d'hygiène et de salubrité des aliments anara-maso sy anentana ny olona anao sakafo ara-pahasalamana. Matetika ny loto no mahatonga io aretina intoxication alimentaire io ka manjary mahafaty raha tsy voatsabo aingana. Ny mikasika ny katarakta kosa ny fitsaboana izany tena mbo malaza mety ny maritra raha-marikoto sy miora amintsika toy izay vaovao ansara izy. Olona manodidina ny 300 no nahazo tombontsoa tamin'ny fitiliana masina amam-pona vokatry ny fiara-miasa ny Lions 7 Force Madagascar sy ny Lions Club Antananarivo Manjakamiadana ary ny Leo Club Tranvola. Ny mponina eto amin'ny commune ambanivohitra Ambomalaza amin'ray no nahazo tombontsoa io. Raha hita zany ilay olona hoe voan'ny kataraka dia ao moa zany ny fitsaboanazy ilay raisin'ny Lions 7 Force Madagascar LCFM an-tanana ary sy hoe tanteraka ilay fitsaboanazy. Le fait tanteraka moa raha ny fitsaboana masy kataraka moa zany ao ny fandidiana ao ny dokotera zany ao ny fanafody ao ny rafimanam-bola mitsy moa izy ao ny frais andeha andehanany makariny hôpitaly zany rehetra zany dia mitsinjikana lafilafy any lasaka ny dimialina sarety. Inisan'izany ny olona anaovana fitiliana ny marary ny katarakta araka ny voalaza ny mpitsabo. Efa miisa 30 mahery kosa ny mpitsabo malagasy manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana maso. Nanomboka ny taona 7 nanatanterahany Lions 7 Force Madagascar ny fizahana katarakta dia efa nahatratra mahery ny 5 alina ny olona voadidy katarakta ka zaza vao 3 volana ny zandriny indrindra amin'ireo. Misy mantsy ny katarakta hatrany am-boka. Mpianatra 300 no nahazo mari-pahaizana licence CTS momba ny droit, gestion et management, communication ary ny commerce et marketing nanaraka fianarana teto amin'ny université privée de Madagascar na ny UPRIM moa izy ireo ary afaka miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa satria manan-keradam-panjakana ny diplôma azo ny mpianatry ny UPRIM. Tonga nanotrona ny fizarana ny mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra ny solotena avy amin'ny ministera fampianarana ambony. Afaka mbola manohy fianarana ireo mpianatra 300 ireo raha maniry ny azo diplôma ambony kokoa. Misalotra ny anarana areny ireo nahazo licence, matrango kosa ny salora ny andiany nahazo ny DTS. Judo kosa tanora 6 menatany solotena Madagasikara ny fedina ny tompon-dakany Afrika amin'ny taranja judo miavaka ny fanomanantenan'izy ireo satria mandray anjara ny ministra ny fanatanjahantena sy ny filohan'ny komite olympique malagasy Mampamayavy sy Tary Jean Paul. Enina mianada ireo judoka solotena ny Madagasikara hiatrika ny fidina naka ny Afrika amin'ny 14 ny volana aprily izao atao any Senegal. Nanomboka ny sabotsy teo ny fiofanana ho an'azy enina mianada miaraka ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ny judo izay efa natrangana ity ekipa pirenena malagasy ity akana ireo hiatrika ny fiharonanana raisa pirenena sahala amin'izao.
ny filohan'ny federasiona malagasy taranja judo zay sady filohan'ny komité olympique malagasy tsy teny nandena solony aiko mihitsy no mitondra ny fanofanana ho azy ireo nanomboka tamin'ity asabotsy ity nambarana andramatu sy tendrana solony aiko ary fa fotoana ny fanomezana taikefa izao ho an'ireto judoka malagasy ireto ary indrindra ny fanampiana ho azy ireo ihany koa mba azahoana vokatra tsara amin'izany fidinana ny tompon-daka ny Afrika izany tazana teto ihany koa Andriamatoa Virapin Ramamonjy Soa izay mitondra taikefa ihany koa ho an'ireto zandry ireto mandray anjara tokoa ny tenanay satria mahasapa fa ny judokatsika dia tsy sparring zany hoe partenaire ahafahana manao entraînement ka mba misy fotoana dia niakatra ambony tatami manampy an'ireto zandry reto mizara ny taikefa izay mba nanamana tany eroa izay zany mahatonga anay eto satria amin'ny mois d'avril zareo hanao championnat d'Afrique any Sénégal dia zay mahatonga anay hoe aloha mikotrakotrana miaraka amin'ireo France ahitana atanjo zareo ohatran'izao ny expérience ohatran'izao ny combat tsy natao rehefa manao salon any ivelany fa ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo io tariketra ny atoko sakany Madagasikara izay hita izany ireo tanora fikambanao aminy amin'ny fanaovana fanatanjahantena ka nazaon'ireo tanora ireo fanamiana entina anaovana fanatanjahantena amin'ny fialarana azy ireo ara-batana ao ratsy evetrany misarona nainy révision théogène isika izany ireo tanora ilivon'ny antoko sangany Madagasikara mba hivelatra bebe kokoa amin'ny lafiny fanatanjahantena sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny ivon'ny raharam-pirenena dia nisy ny fanolorana ireo malala-tanana avy any Frantsa fanamiana entina manao fanatanjahantena ho ana lehilahy sy ho ana vehivavy hoentin'izy ireo manabevo izany fanatanjahantena izany mba hivelaran'ny saina ahafahana miafika ny raharam-pirenena Tony nalatana avy any Frantsa namatanay ireto fitaovana reto satria ao anatin'ny vatana somady misy fianamatsy rehefa masiny mba ho avy ny firenena anamba fotoana manaraka fanamiana entina manao fanatanjahantena ahitana baolina sy maillot ireto natolotra ireto santatra mba varany ihany ny an'ny tanora ny sangany Madagasikara eto anivony Analamanga fa mbola isy ny fanapariahany izany manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara mikasika ny famokarana sarimetsika malagasy kosa ny tafatantanao gazety androany zarivony scope digital tetsy andronda ho arahantsika avy hatrany antsiprian'izay raha nandresy lahatra ireo mpankafy ny sarimetsika malagasy ny malkila fahavalo dia nampanantena ny mpamokatra fa ho afa-po ireo mpankafy amin'ity malkila dia ny fasivity satria dia maro ireo fanatsarana nentina tao anatiny eo amin'izay resaka fanatsarana izay dia namoaka ny hologramma ho azy manokana ny scope digital ho fanatsarana ny vokatra nahatramin'izay satria verinay fa fotoana efanambasanareo io ary mbola tsy hamokatra tsaratsara tokoa izay ka ny fividiananareo original no tena averinay fa antoka ahafahana manatsara ny vokatra izay ho avy manaraka araka ny fanapaha-kevitra izay efa noraisy ny ireo rehetra teo anivon'ny sehatry ny sarimetsika dia miala teo ambany tahiny omday izay misy mikaratasy izay efa napetraka anivon'ny ministera ary io koa moa dia torohevitra avy amin'ny ministera no ialana tamin'izany ka verinay fa angamba tsisy tonga ny fampiasana izany hologramme izany miandro mitondra fotsiny io hologramme io dia tsy mitondra vahaolana ho an'ny fiadiana amin'ny piraty fa miasina amin'ny fotsiny izy io amin'ny hologramme fa ny tena tiana mpongavana dia fitakiana ny folo isan-jato izay tiany eo midao alaina amin'ny mpamokatra voaparitaka manerana ny Madagasikara ny vokatra malkila croix de neuf manomboka ny 3 marsa izao ka isa 10 arivo ireo ekipa anatanteraka izany teto ihany koa moa dia nitanterahana ny fanolorana ireo loka ho an'ireo nahazo tamin'ilay fisariana playbos transition natao tamin'ny 13 marsa lasa teo izay ny amin'ny fa misy filazana lalana tapaka ity avy amin'ny ministerany asa vaventy ny tare général ny asa vaventy dia mampandre ny besiny marsa ny fifamoivoizana ny lalam-pirenena fa 740 ary ny 44 zany mampitoy ny Moramanga sy Ambatondrazaka dia ho tapaka eo amin'ny PK 78 plus session amin'ny daty sy ora manaraka ireto ny talata 12 mars 2024 zany hoe rapitra zany manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 12 oral menaka misy 14 mars 2024 manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 12 alina noho ny asa tao amin'ny atetezana Pompele zany manosiny izay no ny tare général ny asa vaventy amin'ny solotoerana
efa fampandelisana ihany koa izy ity avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrara ny fifamoivoizan'ny fiara vaventy mihoatra ny 5 taonina eo amin'ny faritra Ambanidia mandapatapitry ny rotsakorana zany hoe favaratra. Ny fiadia tanàna na Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa noho ny fikojakojana ny lalana izay nasy-panamboarana eo amin'ny faritra Ambanidia dia rarana ny fifamoivoizan'ny fiara vaventy mihoatra ny 5 taonina eo amin'ny lalana Prince Kamano manomboka amin'ny kianja Ratsizehena rond-point Ambanidia satria ny rond-point Farafaritra Tsimbazaza. Noho izany ireo fiara vaventy tokony azo lalana voalazo eo ambony dia mandray avy hatrany ny lalana bypass na mihodina eny amin'ny boulevard de l'Europe Kuila. Zany tsirairay mba hanaraka ny toromarika avy amin'ny tompona ndraikitra ny filaminana sy ny fiandrindrana ny fifamoivoizana eny amin'ny toerana manao soizay moa. Oui, le prince Sapadara met dit une fille fameuse dans une butte, puis nous l'âge, la femme des onceaux et qui n'a pas de temps pour ça. Sota sikareta niaraka taminay teto mamy fotoana antsika ho amin'ny rampitso arivindray velo matokana.